Toerana iray manana ari-karena maro azo trandrahina tsara ny ao Vohitr'Ambato, ao Toamasina faharoa, izay toerana namindrana Ambatovi ireo fianakaviana nonina taloha teo amin'ny faritra misy ny ozininy ao Toamasina. Ankoatra ny tany malalaka azo ambolena sy ompiana, dia ao koa ny fananany ny alan-javaboary Nalabe, izay mbola mitahiry ireo karazany zava-mananaina tsy fahita firy toy ny gidro, ny zava-maniry isan-karazany. Ho fiarovana izany tontolo voajanahary izany, sady ho fampiroboroboana ihany koa ny fidiram-bolam-ponina manodidina, dia notoanana Ambatovi ny tetikasa iray anaovana Nalabe ho toeram-pitsangatsanganana amin'ny zavaboary. Mahatsapa sy manantena ny tombotsoa mivantana entin'ity toeram-pitsangatsanganana vao nosokafana ity ny mponina eny an-toerana. Voalohany aloha voaro le ala, faharoa koa zany mba hisy fidiram-bola zany ho anay aty amin'ny faritra zany le sy anaovana ananjy ho toeram-pizahantany. Anisan'ny fanohitra ny fampandrosoana zany raha atao bango tokana io toeram-pizahantany io. Orna moa ny mpanohana ny tetikasa Ambatovi zay tegna nisana manohana amin'ny fagnatanterahana izy. Tefogna zareo hatramin'izay ka hatramin'izao satria zay nanomboka tamin'ny 2018 zany fa nanomboka nihetsika izy ity dia Ambatovi niaraka taminay jusqu'am'izao fotoana. Isan'ireo anjara biriky nentina Ambatovi tamin'ny fametrahana ity toeram-pisahantany ao Analabe Vohitr'Ambato ity ny fananganana ny fitoeram-panentanana momba ny fikajiana ireo harena-javaboary ao Analabe. Ao ihany koa ny fampiofanana ireo vondron'olona ifotony izay handray an-tanana ity toeram-pisahantany ity toy ny fampianarana azy ireo ho lasa mpiseradia. Miara-miasa akaiky hatrany amin'ireo vondron'olona ifotony Ambatovi amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny faritra izany.